Enare misaotra an'Andriamanitra lehibe fanatratra ny Zoma ariva ity indray tsika manao daholo nareo rehetra tompoko. Tsakany tanana ra salama daholo eno azay koa salama be mihitsy dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa afaka hianatra eto indray ho avy eo dada fa za malahelo aloha nareo. Zay mbola zandrikely zao ny eto fa dada tsy maintsy tsingery rehefa avy eo fa efa any andalana izy dia ifampiresaka amintsika tanora izy fa zay miralalony no hanomboka azy ny amin'ity andro an'ity melohan'izany nefa misy tenin'Andriamanitra hoe aravorony zanak'Andriamanitra dia mba eo koa satana. Tsara raha andolo androka devoly tsika androka ny fanaratsy mba tsy hisy fanatrehan'izany devoly zany eto manjary amikorotana ny fivoriana tsy hisy miditra amin'ny saitsika ny zavatra rehetrarehetra dia rehefa mandroka devoly dia ny eo amin'ny faritry ny loha sy ny sofiny mihitsy iny ny tena roahana devoly satria raha vao misy devoly dia mihaino iany ianao fa tsy hisy zavatra renao mihitsy na renao le izy fa tsy hisy zavatra tadidinao satria misy devoly mpangalatsaina izany. Dao iondrika hivavaka atsika vavaka tsika androka ny fanaratsy samy tena mivavaka mihitsy. Misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra rainy amin'ity zoma andro tsara be ity indray fotoana izay ampianaranao ny tanora indray eto amin'izao toerana izao. Sambatra izay manana anao ho mpitaridalana anay dia manora anay foana tena misahirana mihitsy ianao Jesosy fa tsy misy tianao very na iray ary ianao ka dia naniraka ianao mpanompo androany sakaizy rahalahy ihany koa ampianatra anay izay tokony ho fantatra indrindra fa nanome ray aman-dreny lehibe ampianatra anay koa izay lalana tokony hizoranay faly be zay manana ray aman-dreny mbola afaka ampianatra anay indray eto amin'izao toerana izao nefa tompony devoly tsy faly amin'izany tena miezaka mafy mihitsy ny devoly misarika anay ho amin'izany lalan'ny fahadalana ho any miditra sy ny firehaka izao fiainana izao satria fantany mantsy fa raha mino anao zay ka manompo anao dia ho voavonjy ny fiainanay ary ho tsara lavitra ny fiafaranay Jesosy fa dia zany indrindra ny mahatonga azy miezaka mafy misarika anay ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana dia zany indrindra inge tompony ionanay eto androany tonga marobe reto vahoaka anao reto indrindra fa ny tanora linany amin'ny fampianaranao izy Jesosy dia ny angatahanay tompo mialohan'ny fotoana rehetra mba tsy hisy fanatrehany demony satana kalanoro vazimba eto amin'izao toerana izao fa mba ny fanatrehanao irery ihany ka dia ndreto zay rehetrarehetra iara-iompo mampanahy iaraka hanonona ny tenim-pahefana manao hoe o Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino any asa tokony ataonko ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria iza makany amin'ray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanako ary zao famantarana izao no anarak'izay mino amoaka demony amin'ny anarako izy hiteny fiteny izay tsy mbola hainy izy faty aza izy dia tsy hampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireo sitrano ny marary atsangano ny maty diovo miboka avoainy demoni efa nahazo maimaim-pona ianareo koa mameza maimaim-pona ary indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nandrahandray ihany no andrahako anareo kosa ary rehefa nlaza zany izy dia nanisy hofinaina ka ozy taminy raiso ny fanay masina na elikiza no avelanareo dia voavela izany ary naniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany amen. Dia marino hoe tompony teninao hoe manao ndrivotra hoirako sy mimpanompoka tahaka lelafy manontolo sy mandevona ka na ny masonay na ny tananay na ny feo anay dia amoaka afo reny ampy amotika ny fanjakan'ny satana eto kanizany izy mino anao na ny ato an-trano na ny any atokotany rehetrarehetra na ny any atokantrano na ny any anaty fiara naiza toerana misy azy dia araka anangana ny tananay akavanany zay amotika an'ireo fanjakan'ny satana mpandringana sy mpamon'olo ireo ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela sy manjaka va Nazareta apany mandolo tsy
any amin'ny olatra rehetra any amin'ny lohanay miasa ny devolim-pangalatsaina miala amin'natolohan zany miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny fahaverezan-tsaina devoly mitondra retina antom-pangalatsaina rehetrarehetra miala amin'natolohan zany devoly tsatanakalan'olo any amin'ny sofina rehetrarehetra any zany miala any amin'ny sofina any zany levona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta levona zany levona 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 samy miteny levona lefa levona amin'ny anaran'i Jesosy levona maigny kalan'olo maigny kalan'olo maigny kalan'olo maigny kalan'olo tsony vazimba rehatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy torako amin'ny afon'i Jehovah zany miala eto amin'izao toeran'izao zany miala tsy manan-kely tsy manam-pahefana levona amin'ny anaran'i Jesosy levona fatorana amin'ny rany Jesosy iatsipy any amin'ny farimbiatrafo levona mandrakizay zany sotra indrindra Jesosy misy andrata araka ny abean'ny voninahitra ao sotra indrindra tompo dia rainy mandrakizay ny anaranao masina misotra raha io amen. Andao ray anokatra baibolitsika araka anoy anomezam-boninahitra an'Andriamanitra mbola ampitombona antsika mandrakarivany ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika izany. Ny salamo voalohany satria voalohan'ny taona ihany koa tsika no andeha amezana voninahitra an'Andriamanitra dia sady mamaky tsara ianareo no mamaky an'izany no mandinika fa misy afatra ihany koa ao anatin'izany salamo voalohany izany ny fahasambaran'ny tsara fanahy ny manaraka ny tompo zany sy ny fiafaran'ny ratsy fanahy ihany koa anatra ihany koa zany mba ahafahantsika mandinika sady satria amin'ny mahatanorantsika dia misy dinika misy tenin'Andriamanitra tokony horaintsika ao anatin'izany mialohan'izany iaraka nangatanantsika ame voninahitra an'Andriamanitra satria manatrika eto Jesosy andao ame voninahitra azy tsika manao hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any aleloia masina masina Jehovah tompony maro enika eo mivoninahiny tany rehetra ndao moa fa samy mahatanorantsika dia ataontsika miredona tsara mifamezam-boninahitra satria tanora daholo ny eto atsangano mafy ny tananao dia ataovy miredona hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery andao averinisa roa telo voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any aleloia masina 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 Jehovah tompony maro enika eo mivoninahiny tany rehetra zay mihitsy tamin'iza demony aka dia tsy zakan'le devoly Lucifera mihitsy le hoe masina iny tonga dia marary be mihitsy lohako vao manoteny mafy ny olona dia zay mahatonga ny hoe roay fa ny devoly tsy mazaka ny famezam-boninahitra an'Andriamanitra iny salamo voalohany no ataontsika dia aorianan'izay dia misy hira ho ataon'ireo mpanompon'Andriamanitra zay efa anatanteraka an'izany vakitsika miadana tsara ny salamo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe sambatra ny olona zay tsy mandeha fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahany mpaniratsira fa ny lalàn'i Jehovah ny sitrany eny lalàny no saintsain'ny andro manalina dia tahaka ny azo amboleny eo amoron'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoana ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy fa toy ny akoho fa helin'ny rivotra izy ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hajanona eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonany marina fa fantary Jehovah ny lalan'ny marina fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana amen. Ataontsika hira manaraka dia zao akope mihitsy ny masonao ao anatin'le hira dia ataovy izay fantohanao dia araka ny raha hivavaka amin'Andriamanitra ianao izy dia hidio ny efitranonao dia ao anatin'ny saintsika eo misy efitra be dia be le fieritreretana ny fiainana andavanandro le fahasarota ny fiainana ny fianarana zany aloha androany akatona fa hanokatra varavarana ray indretsika dia varavarana le fionana amin'Andriamanitra ataovy izay atafaray ianao amin'i Jesosy dia azy miambony sisa rehetra da ohatra ry tompo tsy anay
avy eo fonao ny tananao tsy manintsy. Sotra Jesosy, mangataka ny fanatrianao zay Jesosy eto amin'izao toeran'izao a. Mampianara anay tony fa mangetahitanao zay Jesosy. Misotra anao zay apa. Sotra Jesosy. Misotra anao zay. Teneno mafy mihitsy ritontsy fieny anao Jesosy eto amin'izao toerana zao mila anao ny zay eo anatin'ny fahatandrena Jesosy. Raha ianao no mpanolotsaina dia azo antoka fa ho lavorary ny fiainana iray manontolo. Angatanay Jesosy dia aoka ho feno ny fahafenonao izao toerana izao androany a, ka tsy misy ho hita eto afa-tsy ny voninahitra orery ihany. Misy andrata Jesosy araka ny abehan'ny voninahitra ao a, ary fantatray fa ao an-danitra ao midera sy mankalazanao ny olona rehetra zay koa iaraka iompo mampana idera sy ankalazanao na dia tsy mahitaka amin'ny foanao ny anjely ary fa tsotsotra ihany raha izy fa tena vokatry ny fonay Jesosy manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enky mivonahany tany rehetra. Amen. Tehaka ho an'i Jesosy ary ty androany aoany sora tompoko andao ary maneho fidiarana trantsika eo mpitsanganana tsy maninona rehefa te eona amin'Andriamanitra dia rehefa mikipy ianao zany dia le fifantohana ny tena atao be dia be ao anatiny. Le hira mandeha zany tena akafizina mihitsy, dia ny hira mandeha misy tonkiram-panahy ao anatiny, misy fiainana ao anatiny, dia iainanao zany le hira zay mandeha dia iny mihitsy no lasa fiainanao ao anatinao. Misy hira iraindreto ralasianabavy reto amintsika ny angatahako aminao dia hoe fanto tsara mihitsy amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eto amin'izao toeran'izao fa izy mahay manova ny fiainantsika ao anatin'ny fraction de seconde fa zay mahandriamanitra azy. Dawary hira manaraka dia fitainy zay. Ok, dawary hira manaraka zay. Sora Jesosy tao endriky vavaka trantsika mandra-pahatonga ny hery Jesosy ampianary zay mba ahifantoka amin'ny fanatrianao indra mifahatandrona tena ilainay ny fitatananao Jesosy mba tsy hatonga anay hiady rery amin'izao fiainan'izao, mba ho tanteraka aminay mihitsy ny teninao Jesosy amin'ny Salamo 4:34 hoe anolo-tsainanao ka hitsinjo anao amin'ny masoko ampianatra anao zay lalakaleanao ka nome sainao anao. Tongeto reto tanora reto Jesosy ampianatra azy ianao, hanoro azy ianao Jesosy ny lalana zay tokony hombany.
mila ny fanatrianao nefa izay tompo satria raha tsy eo ianao a teo zava-pôna sy tsinitsinina zao fionana sy fivoriana masina izao teo anatin'ny hira-panazy ho tanterahanay mandra-piaviny ray aman-dreny ihany koa dia ny angatany mba izy fanatrianao mihitsy eto a kanizaniza tanora tonga eto dia alala izy fa tsy misy lalana tsy misy fiainana afa-tsy eo aminao ireriany satria masina ianao Jesosy sotra andrina Jesosy kofeny fanatrianao a ny fiainana rehetrarehetra fotoana rehetra voninahitra ny sotra Jesosy ataovy ambony tananao rehetrarehetra tananareo savanamolo an Jesosy fazamizaka umandrakiza tsy miovarany erina zavaboary rehetra manekiana fampasikiana masinaanao zay satria tanora maniry ny fanatrianao Jesosy taovy mafy mihitsy masiny ianao mihitsy masiny ianao Andriamanitra voninahitra ny eo an'Andriamanitra ireriany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Eky ny voninahitra tany rehetra.
afaka mipetraka isika rehetra. Miara miara-batsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Salama tsara daholo ve tsika? Ampila kely ty Robert fa tsy maheno zay. Zay sodra tompoko. Mivoaka ka. Salama tsara daholo ve tompoko? Ohatrany hoe endrika avy nanao fety taom-baovao zany ny heniko a. Salama tsara daholo ve tompoko? Faly tsara daholo. Zay faly mitehika hoe aloha. Sodra tompoko. Isaorantsika n'Andriamanitra moa ny amin'izay rehetra fitantanany a, ny amin'ity androany ity a, Seminera ho an'ny tanora. Nakaiza ilay tanora indrindra tato, hay ty akaikitsika ity mbola eo ihany izy. Izy ny tanora indrindra, misaotra amin'ny bebe a, manohana anay foana mba tehika mafy ho amin'ny bebe tsika aloha. Isaorantsika n'Andriamanitra ny amin'ny fiasany, satria dia tena mahagaga ny tompontsika. Ny omaly hariva moa tsangano tanana izay nahendro radio omaly hariva. Teo ambony tsara. Tsangano tanana izay tsy manana radio fa hividianana. Tsy samanangana zareo fa hoe hividianana. Tsangano tanana tsy nare. Tsy nare. Atao ambony tsara hoe mampanahelo. Tantara kely aloha ilay zavatra nitranga omaly zany e. Efa niteneko tamintsika tamin'ny lahady moa dia be ny tsy nino. Rehefa nitory teny teto hoe ndray andro any nisy vahiny eto amintsika, tsy ampozitsika fa efa lasan'i Jesosy izy. Dia rehefa tonga ny ono zay ny omaly dia izy efa nanino izy tsy nanao publication Pasteur tamin'iny dia tsy tiako koa satria to dia ny olona le tsy tiako zany ilay zavatra mitranga le nanomboka omaly hariva. Satria to dia misy misambotra be dia be amin'izay. Nefa za mbola tsy niresaka tsara taminy hoe avoakako amin'ity ianao a. Tsy tiako le moeraoera dia meloa. Zay dia tsy namoaka an'ilay izy fa andaontsika hijoro vavolombelona. Dia nijoro vavolombelona tao omaly a, raha hompahafantarina ho antsika, ny tanora ny tena mahay azy moa ary be da be no mikorosofahana amin'ity olona ity. Aza meratra atsakano ny tanan'ny tanora izay mikorosofahana taminy. Hainareo indray ve zany aloha zany mikorosofahana zany e. Mikros ao na tsara raha tanora. Ilay mpanompon'Andriamanitra i Didalos zay. Tsisy idiran'ny Adidas zany na nkely aza tompoko. Tsisy idiran'ny tennis zany. Didalos dia mpilalao sarimihetsika, mannequin, influenceur, panorapy. Zay novangiany Jesosy dia niova fo. Tiako ny manamarika antsika aloha tsy mivavaka ato amintsika izy. Zay fa niova fo izy novangiany Jesosy fa anisany mampiorina sy nampiorina ny finoany ny fahenon'ny radio fiotazan-tsoa. Ay. Ty ve dia tonga re lavitra re? Ataovy apio kely fotsiny aloha mba mety apio kely fotsiny le feo an'ity. Sa zay farany? Tsy mahazo aina mihitsy ny ary fa tsy maheno retour tsara. Anisan'ny ahoana moa teneko farany teo? Nareo koa rangaza manao an'izany e. Inona no teneko farany teo? Tsy tenisy sady tsy naika ny kiraro. Tsy tenisy sady tsy kiraro. Sady tsy tenisy zany ny kiraro. I Didalosy dia ahoana tsara? Ay zay. Afahainy mpanolo-tsaina. Misy fotoana mihaino toroteniko tamin'izany zay. Fa ay moa zany teny an'izany. Satria ndralay tsy tadida ilay izy. Sao tsy mivavaka atao amintsika izy fa efa nanolo tena ho an'i Jesosy ary anisany nampiorina azy nitaizany finoana ihany koa ny fiainon'ny radio fiotazan-tsoa 105.6 mba hitehaka mafy ho an'i Jesosy alohantsika. Tena afatra ho an'ny tanora mihitsy ny aloha ny omaly hariva iny dia izy dia tena niova fo. Averiko kely
raha olona malaza izy a manana mpanaraka hatrany amin'ny 220 000 abonnés. Tsika reto zao mety eo amin'ny 2 arivo eo tsika ireo. Tsy haiko nampy amin'izany fa tsika ireo Pasteur. Fotsiny vera? Tsy ampy ireo e? Tsy ampy. Tsy ampy amin'izany ireo. Ao mba misy anankiray manisa mandrapirava. Dia tsisy an'olo tena mihitsy ve? Any am-panavoatra tompoko izany mihitsy ny ataony manisa. 220 000 abonnés vao niova fo izy tonga dia nariny. Tonga dia nariny le compte Didalos. Zany natao hoe miova fo. Indraindray manko antsika rehefa hoe vonina niova fo dia mbola eny ihany aloha ilay toetra mazao tontolo izao. Dia mahafinaritra be be da be ny zavatra nizarainy. Ry tanora satria resaka samy tanora tsika. Ny tanora tena tanora resako zany dia le ohatranay efa manambady. Misy miany andro be zao le mbola tsy manambady. Ny tanora tsika rehetrarehetra eo, ny tanora tena mbola le eritrerony ao anatin'le makafy fiainana, makafy mirevy. Atsakany ny tanantsika rahalahy rehetrarehetra efa tany anaty reviny ny ala. Atsakany tanana rahalahy misangana mihitsy izay tena lehilahy tao anatin'izany e. Joroa amin'ny mahalehilahinao mihitsy ny izay zany e. Misangana rahalahy. Misangana la hitan'le lehilahy andao. Andao ray aman-dreny mitsangana. Mitsangana izany le zahay misaotra. Mitsangana mbola tsy miteny mipetraka. Azafady tompoko. Zany. Sady manao présence ihany a. Zany rahalahy zany. Mba live caméra reny rahalahy erilala. Ho hitan'ny havany eo. Zay a. Saotra tompoko. Metsika tehaka mafy be reny rahalahy mahafinaritra reny. Fa tsisy nanao ditra e. Pasteur zao ve hitanao to dia masina be ve? Pasteur ty ngamba to rehefa ny kibondreny tonga dia voaka amin'ny kibondreny dia masina ty efa tompo. Nanao tsika fa marina ilay fijoroana volombelona ny omaly tena tsisy fahasambarana any rahalahy. Zany zany mba mitodika kely antsika tanora tsisy fahasambarana any. Zaho misotro toko zany ohatran'ny falifaly fotsiny efa mpitarika andao mba dao irevy e. Fa rehefa manomboka misotro amin'izay manomboka mavesatra be ty. Ary le makafoka mahafinaritra ve le makafoka? Tsy mahafinaritra le makafoka. Mialatsiny antsika ray aman-dreny fa tsy maintsy zaraina amin'ireo tanora reto aloha zany na lahy na vavy. Fa ozy isika any amin'ny toaka ve misy ny fahasambarana? Tsisy any. Misy any sa tsisy? Tsisy any. Mieritreritra ve tsika hoe any amin'ny laberany misy fahasambarana? Soavaly tokony tengenan'ny olona, soavaly telo indray no mitaingina anao. Gauche, droite. Zany ane izy e. Tsy ahitana fahasambarana any. Tena za te hifampizara amintsika tanora mihitsy ny tena hifampizara amintsika tanora miresaka. Zaho ampanetretena. Inona ho Jesosy no mba nifidiananao anao Pasteur tena mbola tanora kely tena. Zay ve rangaha tokony mbola tena hitady vola tsara mihitsy ny. Fa maninao zany fidinao amin'ity lalany ity. Dia zay mihitsy ny fanambaran'ny tompo hoe nifidiako ianao an'ny tanora. Zany koa tsy manankanana lehibe tsy ho avy fa tena nifidiana ho an'ny tanora. Ary za mizara fiainana ho an'ny tanora mihitsy. Mizara ny lalana nitondrana nalehako tany amin'izany tanora zany. Za mandeha any anaty boaty zany angery tanora e. Aza mena zay tena vonona ijoro volombelona zany manangan-tanana. Azakany tanana zay efa tany anaty boaty, zay efa nandeha boaty de nuit. Saotra rahalahy, atao ambony tsara rahalahy. Aza bedesina kosa izy rehefa tonga fe any. Atao ambony tsara rahalahy. Tsika ne zany e. Azakany ny hafanko zay efa nakany amin'ny boaty de nuit. Ary tsika reto kika manao be daholo ihany Tsy menatra ve izy? Ianao efa tany? Mbola tsy tany tompoko. Boaty nina zao nefa lehanao? Mbola tsy nandeha boaty mihitsy aho tompoko. Fa fantatra zany boaty zany? Fandehanan'ny olona misotro toaka.
Aleo mba antany olon-dehibe ako any e. Inona zao fahafantaranao zany boaty zany? Fandana mpisotro toka tompoko. Mpisotro toka? Aiza re zany mba misy papapapy e? Aiza dada? Reto mahay an'izany reto. Inona ry neny fahafantaranao zany boaty zany mba mitsangana kely hoe? Ny boaty raha fahafantarako anazy eny Aza manona anarana fahafantaranao azy fotsiny? fahafantarako ny boaty dia toerana fandehanan'ireo olona ohatry ny hoe manalazy raha izay mihitsy nananazy. Inona le manalazy? Misotro miloka ohatrohatr'izay. Ahay. Inona dada fahafantaranao zany mahay boaty zany? Papa, mahay ary misy volom-bavy mety mahay an'izany io. Ny boaty tompoko dia fitoerana fireven'ny tanora, fandindizana, fitsangatsanganana. Aiza koa ny tsangatsangana anaty boaty raha gaty. Firevenena. Sala toko. Iza moa raha tsy madisa? Iza moa? Tsika eto miresaka fa mialatsiny ohatra ka misy tsy mazaka zay iza mezana fa tsy hoe mianao fa mba ataontsika fifaliana ihany koa. Zay. Ny boaty dia toerana anankiray fandihizana. Zay mila mpahafantarany ray aman-dreny ihany koa zay fa tsy hoe papa, i dada, zay mba mivola kely fa manao any amin'ny boaty zay. Boaty inona le sy nandeha boaty ndrakitra sa boaty nafikasika? Tsisy diran'izany fa toeram-pilanonana, toeram-pandihizana ho an'ny tanora fa feno fahadalàna tompoko. Ny toka aloha zany moa tsy ferana tsony. Fa rehefa ao anaty boaty ny olona anankiray ho an'izay tsy tany zany dia tantaraiko dia aza manandrana akory fa tsy tsara. Eritreretinao tsara hoe manao akanjo ohatr'izao fotsiny maka ohatr'izao mandindihy eo zany amin'ny olona dia tsy palapalatra tsisy mahafantatra tsony hoe inona mba mindeha latsy tanana ve zany fa zay mandihy eo dia mandihy fotsiny dia efa tsy hay tsony. Ataoko hoe 30 minutes ianao ny eo fa makany mivoaka kely eny ivelany ihany dia asorony io akanjonao io dia aolana. Marina ve zany sa tsy marina le tsika apakany? Zay aolana io. Fa io dia fofony io ny fofo tsigara moa zany ohatran'ireny tena tao dia fa ohatran'ireny setroka hitanareo le kitay le charbon tsy masaka tsara reny. Ohatran'ireny charbon tsy masaka fa feno ary zany ny ainana any. Dia ozy ako hoe ity kosa rangaha dia efa misantatra ny afo be. Zay raha andihy ihany andio an'izy ohatra malefalefaka kely izy zany rehefa eo ho an'i Jesosy ve zany dia tsy aza tao mba tena zany no mahatonga ana hitanareo io rehefa mahazo an'izy io tena alefako tena anisany dera satria za nahita tany amin'ny boaty hoe fa maninona ary zay tany amin'ny boaty tena dia maninona zay rehefa ho an'i Jesosy dia anisany dera nefa ny devolo teo asandratra ao mihitsy ny raha ao anatin'izany inge rangatisy raha azafady rangatisy raha matoty tsy hay tsony na manopa na maninona any zany tsisy mirara tonkiry zany tsony fa gadona sy spotina jeu na le jeu de lumière anao tany dia zany dia marina ny teny rindra ny anarany maly tena tsisy fiadanana. Za teneniko anareo rehefa mitarika fiderana Zoma reny matetika satria farafarany volana dia mitambesatra daholo iny volana ray iny dia eny koe tena marary ahako manomboka eo amin'ny am'roa eo ka manomboka marary tena mitambesatra dia mody kely ahako dia matory dia zao ny devolo manitika ity ao anatin'ny sofiko pio ny telefona dia aza mandeha makany am-piangonana dia ohatrany teanao an'izay mihitsy ny ataoko mody avion rangaty satria reraka ahako tena reraka total mihitsy ny ahako
Za zany mandeha makatem-piangonana mandeha tsy fidiny. Ohatrany tokony tsy nisy an'ity zoma arivo ty fa tena reraka zany. Fa mandeha ny fiderana, vao hira anankiroa ao anaty fiderana fotsiny, tonga dia misinda le aretina rehetrarehetra iny, sitrana avy hatrany. Zay resy lahatra mitehaka mahafaon'Andriamanitra e! Anisan'ny zavatra tian'ny tanora manko dia resantsika aloha ny resaka mozika, fiderana. Dia zay ngena tonga an'ity ny zoma zao moa ny atoandro ohatr' zao mety tanora ity dia fampiorenana finoana fa ny ariva dia natao zoma fiderana, zoma ohatra natao mifanindra le hoe zoma magnifika. Ary rehefa misy taona ao tsisy mitarika danse dia ozy mantsy rehetrarehetra rehefa tonga hoe ahoana ny fomba fiteniko zay manatrika. Ary tsisy manatrika mihitsy. Rehefa za zany makoka tsisy mitarika danse ao dia hoe doraka samy manao zay saim-patany. Dia mba samy mandihy zay tianao zay atsangako ny tanako fa zay mety azy dia zay koa mety aminao, zay ny tiany Jesosy zay. Dia androany zany aloha ataoko entre parenthèse kely iny ry tanora io herintsika le tia mandihy be io, tia mihetsiketsika be io, ndao omenan' Jesosy io. Zay ndao omenan' Jesosy io. Fa hitanareo zany matanorana lalandava ohatr'izao mihitsiny. Tsy mety fotsy mihitsy ny voloko noho ny amin'ny fiderana. Ay tsy mety mainty. Andao masina fiderana na tsisy bateria aza. Le hira teo tsika aniza ny dera, aniza ny laza, hoan'Andriamanitry rery any fa mendrika. Aniza ny dera, sady mitsangana moramora ianao. Aniza ny laza, hoan'Andriamanitry rery any fa mendrika azy izany. Aneo fifaliana amin'ny alalan'ny tehaka mafy be fotsiny eo tsika. Taovy mafy tsara ny tehaka. Zany faly zany hita eny amin'ny endriny. Faly la tsika manao batery. Fifaliana tsy hay. Asanatony hosana, asanatony falifaly lalandava. Asanatony hosana, asanatony hosana. Ira fiderana. Ataovy mafy amin'izay anizany. Aniza ny dera, aniza ny laza, hoan'Andriamanitry rery any fa mendrika azy izany. Aniza ry ny dere. Aniza ny dera, aniza ny laza, hoan'Andriamanitry rery any fa mendrika azy izany. Fekirarana tehaka. Raha mbola velona iny ianao, velon'aina ihany ome voninahitra izy, voninahitra izy. Ankalazany tsy toa, raha mbola velona
miaraka manao hoe Wanizani tera, wanizani laza, wana manchireni yani, meja sizani. Wanizani tera, wanizani laza, wana manchireni yani, meja sizani. Teatanana mafy ho an'i Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Halleluja. Masina Jehova tompony maro, enka ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dahoary petraka amin'izay tsika dia hiditra ao anatin'ilay loha hevitra izay sy Pasteur José Alain aloha no hiaraka aminao eto satria efa andalana ny Dada RANDRIANATOANDRO. Ny loha hevitrsika dia satria ho avy eto izy dia iny ihany no resantsika hoe maninona tokoa ny hoe rehefa haka vady ihany dia atao mitovy finoana. Dia eto aloha efa angamba ny Pasteur José Alain angamba efa nampianatra an'izy ity hoe le finoana resahana dia mety tsy mitovy fa le finoana zany dia hoe mino an Jesosy Kristy na hoe mino ny Buddha na mino any izay koa Allah, zany hoe le Andriamanitra mihitsiny zany. Zay no atao hoe tsy mitovy finoana. Zary moa alina eny tamin'ny fandarana anankiray misy koa hoe mpivavaka ihany izy fa mesianika fa tsy kristianina. Reny zany anankiray. Fa misy koa le hoe tsy mitovy fotom-pinoana. Azontsika ve? Ny fotom-pinoantsika dia ny hoe alatsika no mivavaka. Ny batisantsika dia batisa amin'ny rano zazakely no atao. Fa mino an Jesosy tsika. Zay mino ny ray zanaka fanahy masina tsika. Misy koa hoe mino ny ray zanaka fanahy masina fa ny azy ny fivavahana amin'ny andro sabotsy. Tsika zany tsy adevitra an'izany satria mivoaka Facebook ty. Ny azy ny batisa amin'ny rano be. Eo zany ilay resakitsika eo. Eo le tamin'ny voalohan'ny taona ny teny Dada RANDRIANATOANDRO hoe afatra Jesosy hoe rehefa haka vady ihany dia aleo no mitovy finoana. Satria tsy tiany Jesosy hono ninona ny adevitra amin'ny finoana. Zay zany tena tsy tiany Jesosy ny tsindriana tsara. Nresakitsika tamin'ny herin'ny androany, tamin'ny hery lakamisy ny hoe ty zany ny problema mipetraka. Ampy ve, raha zay zany ny zavatra misy ampy ve ny lehilahy ato ny FPVM atolotra ny tinady amin'ny vehivavy ny FPVM. Ny fanatsana ve ny tolotra sy ny tinady. Dia nisy namana indray taminareo hoe ory Pasteur ary taletso ny teny aty fa tany aminay koa nisy an'izany satria iny andro iny dia ny vorovorony fivorian'ny tovovavy voakasika manokana. Pasteur avilo Pasteur aty dia ahoana zany? Zay reto zany le tratra. Dia ahoana zany? Dia fa ino ny afatra Dada hoako? Ka zao mihitsy le teny. Ka ny lehilahy atao amin'ny FPVM mange raha tsy saina be mihitsy Atsakany ny tovolahy ny FPVM rehetra. Tsakany tany tovolahy alefaso ndao mba hitsangana le tsy manambady rehetra ianareo zay tsy manambady mba mitsangana ao moa reto koatra tsy lehilahy mitsangana zalahy mitsangana lisy efa manana sipa zao dia mihena hitsangana sa ahoana eo ary mangataka ny vehivavy tsy manambady rehetra mba hijeryn'ny lehilahy tsy manambady rehetra. Mitsangana aloha mitsangana fa aza mitsangana aloha fa aza manao. Tsisy fotoana nge rahalahy nova-tsika zao raha tsy zao mitsangana tsara rahalahy atovitra n'le miaramily reny
ono ary vehivavy tsy manambady atao amin'ny FPVM raha tsy saina ve mifahitanareo an'izao pozy zao anjaranareo mamaly raha tsy saina ve fahitanareo zany manao 23 naiker zany misy somary lava volo bronronina kely misy manao akanjo menamena ao tsara ny ariarina moa manao ao tsara zalahy raha tsy saina ve petraka amin'izay ary mitsangana ray ny vehivavy tsy manambady rehetra ao ny vehivavy tsy manambady rehetra ho anareo nge ty fotoany ty ny vehivavy tsy manambady rehetra misaotra tompoko zange anisan'le te hoe mifanatsahana ary sa tsy mifanatsahana tsy ampy lehilahy manontany anareo ako raha tsy saina tokoa ve le hitanareo teo sara tsy iarahana tsy fantatra zay metsika tehaka mafy be ny tovolahy sy ny tovavy ato amin'ny FPVM fa iresantsika mazava an'izany aloha dia zao indraindray ataony devoly fitaovana zany mba hatanteraka ny sitrapony zao manko le zavatra mitranga anankiray ho andrindra fa ny vehivavy rehetra dada ny tena maly refeo ny vehivavy rehetra izay anatin'ny sampana indrindraindrindra ka mafana fo manao ny asan'i Jesosy zay efa nahitako zay moa lehibe tany amin'ny sampana rehefa manao lehibe tany amin'ny sampana zay dia rehefa larobe rehefa dia manao baskety ery amin'ny betongolo ery miaraka amin'le tovitovy vavy kely ao amin'ny sampana dia manao baskety atao ihany ny baskety atao ihany tele tropotrompona vehivavy tamin'izany narary ny foko zay ndao ary tsy ho tratrako anga zao misy teny tompo azafady fa ataoko tanoranora kely le izy zay aloha tsy anambady ny ato amin'ny sampana aty fa tsy azafady tsy milay daholo ny ato fanandena anambady tokory zareo nahazo vady fa nahazo vady tamin'ny fiangonana hafa za zany mipartage nataoko nareo koa afaka manangatana nareo veo to dia afaka manangatana nareo zany mba manako tenenina nahazo vady tokory zareo tamina fiangonana hafa fa mitomany amin'izao satria anao le nafanafobe nanao sampana amin'ny voalohany inga izy mody manaraka anao mihitsy iny manaraka anao any amin'ny sorti izy dia resy lahatra ho ny rahalahy zany rahalahy nefany rahalahy anao zay azahoana fotsiny tonga any amin'ny sorti izy miaraka aminao zay mody asiny kely manamboatra teny an'le sampana miaraka aminao mihitsy ny ary vita amin'izay ny raharaha aty aminay amin'izay le any aminazy tsy maninona fa le hafananao tsy nitovintsony zay tsy nitovintsony le hafananao fa nitoman'ireo mpiandry ny akamaroan'ireo ny hafaran'ireo verin-dalana tanteraka za zany manampy an'le fanazavana aloha sady tsy pour en contre fa manokatra lalana fotsiny dia nareo koa afaka miteny hoe tsy marina zany pasteur fa zay zao misy azao mahita olona zao eto tokony hijory vavolombelona mihitsy izy hoe za manana ka ohatr' zao fa ny andray tsy ohatr' zany satria resaka ny tena ataontsika eto dia manasanareo mba tena hiresaka rehefa tonga koa dada dia tena miteny mihitsy ntsika satria na ny olana na ny vaolana dia tsika ihany no mamaha azy zay dia tena zany mihitsy dia tena mifandefa MP amin'izay le toy ele tantara mandefa MP amin'izay dia ay lasa pasteur ianao dia lasa pasteur dia zay sambatra rangahy teboteboka le vadiko ny io amin'izany satria le vadiko zany tao amin'ny sampana ihany dia zareo zany nanaiky miaraka aminay zay tsy miaraka aminay tsy lany ny voay sokafako fotsiny zany adihevitra zany zay jory vavolombelona hafa ndray ako Pasteur José Alain afaka miresaka ianao jory vavolombelona hafa ndray ako tamin'iny taona iny faraparan'ny taona iny
olona roa ny joroko vavolombelona indray. Joro vavolombelona indray ako zany a. Tamin'iny taona iny a dia nanao mariazy a ana tanora ako. Fa le tanora anankiray io a le vehivavy mivavaka ato amintsika. Fa ilay lehilahy amin'ny fiangonana rahavavy. Eto tsy misy manaratsy fiangonana fa zay fotsiny aloha le ady hevitra. Amin'ny fiangonana rahavavy le vehivavy anankiray, lehilahy anankiray. Dia hoy zany le vehivavy, mivavaha mafy ianao. Mivavaha mafy ianao. Dia secret aloha ty ry vehivavy. Tena secret ho anareo vehivavy ny fahalemem-panasy ny fahatsorana. Aza tonga dia mamoaka grifany am-boalohany. Za aloha rehefa tsy miara-mivavaka aminay tonga dia za aloha tsy izy ezako. Tonga dia le voalavo mba manana tonga dia grify. Vakio ny tantaran'ny Rota, vakio ny tantaran'ny Estera. Vehivavy tsara fanahy, vehivavy malefaka. Dia ampianarina an'izany io vehivavy io, malefaka tsara, malemy fana tsara, mivavaka tsara. Atao rarahany amin'izay izy any amin'ny zareo. Lehilahy namako, miresaka tsara amiko, taitra be ako. Eo na Pasteur zay. Eny tompoko andao arô eo. Zao amin'izay ny teniny, Pasteur zay ho atao raraha, zay sy ty vadiko ty a. Fa izao a, nakany amin'ny fiangonanay zay. Nakany amin'ny fiangonanay zay dia nataon'le Pasteur be procédure be hoe tsy maintsy mbola mianatra catéchomène herintaona, mbola nina. Le olona nefa te hanambady mafy mihitsiny. Mbola herintaona ny mianatra catéchomène nefa fampandray fanasan'ny tompo ilay vehivavy. Dia fady amintsika mihitsy ry vehivavy miteny hoe zay mihitsy tandremo manaratsiratsy finoany hafa. Zay a, zay mihitsy io Pasteur anareo io mihitsy. Zao mihitsy ny Pasteur anareo. Mananana mihitsy ny Pasteur anareo. Fa nanaiky ilay vehivavy, andao lesy, andao fa tsy maninona. Fa le lehilahy indray tsy nanaiky, dia nampivory fianakaviana mihitsy hoe zay tokony fanambady a dia procédure be, tsy maintsy zao, tsy maintsy zao, tsy maintsy zao. Toy izy le fianakaviana ray manontolo. Maninona raha atao any amin'ny FPVM any aminareo any e. Natao mariazy teto a, izany tokantrano zany. Teto amin'ity a toeran'ity. Le lehilahy amin'izay no nanaiky. Hafa indray koa. Manomboka falifaly zao le manana any hoany. Hafa indray, tamin'iny taona iny ihany a, tsy tadidiko ohatrany 2023, 2024 teo izy. Le lehilahy, tsy manina va teneniko te, témoin de Jéhovah. Fa mafy zany. Mafy zany. Pasteur, ahoana nataoko fa misy an'ity? Ndana mivavaka aho a. Dia ny secret mitovy ihany. Ry vehivavy. Za moa zany dia bedin'ny lehilahy mihitsy ny ako hoe ianao Pasteur ty mamoaka secret. Ry vehivavy, fanambarana. Rehefa mangataka zavatra aminay lehilahy, na kiraro, na collier, na blouson, misy ty, na iPhone 16. Aza mivatravatra. Manaova mody mampalahelo. Tiako alesy zao raha mba manana iPhone 16. Zao manko ny voalazany soratra masina, ianareo lehilahy, ianareo lehilahy, ianareo vehivavy. Zanga miteny hoe zany teneniny. Ilay mot magique hoe tiako. Inona le mot magique a? Avelako kely eo aloha. Na dia tsy lalam-boto ary taloha. Za tena tsy lalam-boto mihitsy ny taloha. Mbola misy coca-coca ny angahitanareo. Raha lafiatrareo.
Ndraindray ny kiraro sy ny pataloha tsy mifanahaka. Nanana pakiraro be pataloha be pôsy zay ako. Pataloha karokara iny Dada. Metsika tehaka mafy be Dada. Ay. Mba ampidinina kely ty azafady. Nós queiram tumpo Bate iauna amin'i olona kaniura dua tauna apumbany teny ifanainy ifanaina wira amina zany talanjy suzavatsoa ny maneta etana bavoky suzavatsoa ny maneta etana. Bavosika mandeha zany vavakisika voninahitra ny eo anao Andriamanitra ny masina indrindra le mahery indrindra le tompon'ny fahefana indrindra any an-danitra sy ety an-tany olon-kandalo zahay vahiny mandalo zahay mandalo tahaka ny aloka ny androna etya zay dia vita zany ny rahana aminao Jesosy mba tsy hanaonao foana indrindra ny fanambadiana fa mitondra faisana zay rehetrarehetra tsy manaraka ny sitraponao dia mitenena Jesosy fa miainy ny mpanomponao. Amen. Petraka isika. Petraka afo za tsy matanjaka be ohatra ny rahalahy rony reny na tsy mihinan-kanina raha matanjaka foana. Ina narandraran'ireo olona reo Mitendry spira fotsiny. Sotra tao miarahaba anareo faly ao anareo tanora fa anareo tanora misy le tena mahalasa adaly anarina tsy mety zay mety mody me tsara velatsy zay ataonareo ihany ny tianareo dia tianareo atao zany mahatonga iteny tonga soratra masina foana manao hoe ovoozina ne zay rehetra tsy mba manontany amin'i Jehova fa manaonao foana miatra aminao ny ozina rehetrarehetra vao gaga ianao hoe fa hoana ianao amin'izany efa 5 taona 10 taona tsy afaka miemotra ntsony maizina ny fiainanao mamoy fo ny fiainanao na mamono tena na mametsiny an'Andriamanitra. Zahay mitsy natonga hiteny tamin'ireto namana reto hoe mba asy fotoana le retsy mba ho an'ireo tanora reny fa mampalahelo ny fiainanareo. Za tsy andahatra zavatra be dehibe fa ny avy any aminareo mitiako inona ny tianareo anontaniana ny aza ihany fa raha tsy ilay zavatra avy any anatin'ny fonareo no mivoaka tsy afaka mame valiny ho anareo zay Pasteur dia tairin'ny olona ary inona ny tianareo sotra ny Dada tsika fa niazakazaka lavitra be izy tonga eto tehaka mafy be ho azy aloha tsika faranako kely atao dia aveo miditra amintsika amin'izay le mot magique le hoe tiako ho anareo vehivavy zany rehefa hangataka zavatra amin'ny lehilahy dia ampiasao le mot magique dia
dia tamin'izany eo nanana be paozy be dia ratsy be zany ny paoziko dia divan'le sipako ao tamin'izany le vadiko iny ihany moa tao dia hoe tsy tiako ianaova ratsy tare be makatsy makaroa dia raikitra n'inony avy eo raikitra ny komba ty rangano tiako tiako mety amiko ty satria tamin'izany moa miondana rapy dia le mba le dia tateoriana amin'izay izy nahay mbola noho ny vavaka indray dia lasa tolotolo be indray lasa tolotolo be indray dia mahitahita an'le andray izy hoe mba manaova ohatrany hoe taloha zany vao nanomboka ny slim fa tsy le tena slim le tena mamy fa mba ohatrohatro zao zany dia za tsy tia le mifinjofinjo be dia zao indray ny teneniny taminahy tena tiako raha manao ohatran'ireny slim ireny ianao tena sady nitokatokafany pôgôsy kely ianao amin'ireny niakatra koa ny adrenalinina tatenatiko pôgôsy tianao raha manao zany noho le fandrenesako hoe tiako manao an'ilay izy dia nanaovako ilay zavatra tiany azotsika ve zany ny lehilahy tompoko tsy azo impozena miadatsy ny dada fa mampianatra sekret reto vehivavy reto ako ny lehilahy dia tambatambazana tiako lesy raha mba ohatrany tiako lesy raha mba ho any full point tsika fa na tsy manam-bola azy ny vadiny langay iny mamorona ny tsy misy ny noho ny fitiavana an'izy fitiavana anao dia eto zany le izy ho anareo vehivavy rehefa iresaka amin'ilay lehilahy dia mba miteny hoe tiako lesy raha mba atao mariazy tsika mahafinaritra raha atao mariazy tsika fa ny lehilahy dia efa voaozona ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo rehefa miteniny fotsiny nareo vehivavy hoe tiako raha ohatr' zao atao ampitiavana dia malefaka kely dia mitsikitsiky koa fa tsy tiako mimonjomonjo be mba tiako tsotra ny olona rehetra tiako raha mba dia minonjononjo be mikitakita tsy fa mba mitsikitsiky kely hay tena tiako lesy ao mba ataontsika pratika vehivavy rehetra mba atao ve eo akaikinareo zany ny vadinareo sy ho vadinareo dia mba angatao zay tianareo na inona fa ho azonareo zany dia alefa sary mba manao mba mijery ny lehilahy hoe mba ataon'ny vehivavy hoe mba miteny malefaka izy raha eo moa vadinareo to dia mba teneny mihitsiny hoe mba teneny hoe mba tiako lesy lahy alefa sa isa roa telo ny vehivavy rehetra no miteny amin'ny foy amin'ny endrika miramirana eo ry dada jerefo zay tsy manao eo angana isa roa telo ary zaza sarymena fa mivadinareo sarymena zany ny tsy ampy amin'ny tokantrano dia mampiady azy zay saotra tompoko aloha velantsika eo iny fa tsy maintsy ny faranako le teo fa ny resantsika eto moa dada dia ilay afatra Jesosy tamin'ny farany taona hoe tsara raha mitovy finoana no mifanambady satria tsy tiany Jesosy ny miady amin'ny finoana ndahoary manangatanana amin'izay ianareo raha misy resaka tianareo atao fanontaniana tianareo atao fanamarina tiana atao dia avy hatrany dia ndray mandritsika Dada RANDRIANATOANDRO no mamaly azy manangatanana ary tsika aiza ny voalohany ary ambadika ary Pasteur dia to dia manesinareo hoe izy aby koa le ilay teny izy aloha ny teny voalohany raha mbola misy teny koa ny anaranao efa mandeha ve zany saotra tompoko za mpiandry FPVM dia nisy ramatoa antitra mpiandry FPVM niara-ny asa tamiko mpiandry FPVM niara-ny asa tamiko ramatoa efa bebe zany za mpiandry FPVM dia rehefa niara-ny asa teny zay nanao san'Andriamanitra dia telomenadany zanany roa lahy vavitokana dia any amin'le lehilahy izy miara le lehilahy polisy gendarme tsy haiko ambonimbony amin'iny grady iny dia fa maninona ho ianao tsy haina amin'ny zanako vavy mipetraka dia zanako vavy efa sambatra ozy izy dia efa any amin'ilay zanany lahy nefa izy izany mandray pension dia manamanana ihany ilay zanany fa